ny tena fiainandra malagasy. Madama Anita, reny mpianakaviana iray monina etsy-ambody misotry, efa nody mandry moa ny vadiny ary izy irery mamelona ireo zanany efatra mianadahy. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy anio. Ny anarako Madame Anita, za manano pena mamelona zaza efatra fa maty vady. 3 taona izay no nahafaty vady. Ny asako mivarobarotra tsipitsipina kely amin'ny 200 sy 300 kely. Mivarotra masaka eo amoron-dalana no asa fiveloman'i Madame Anita, ary tsy manana antona hafa izy fa io ihany no ameloman'ireo ankohonany. Ny amidy keto lasopy mangasy dia paty kely dia trondro voaendy. Indraindray misy ny tsena, indraindray tsisy ny tsena. Arakaraka ilay tsena ihany. Eny misy raha ilay misy kely ny tombony dia mba misy kely mba raisina moa rehefa tena tsisy dia. Manofa trano kely izay mba takatry ny volo Madame Anita. Tena tery tokoa fa atao izay ampilamina azy, sady enjehana izany ny hofa-trano no enjehana ihany koa ny ekolazin'ny mpianatra. Ny sakafo moa efa tsy resahana intsony. Dia mianaka izao izay. Dia izay mianaka dia maty ilay vady dia dia mianaka izay. Izy mirahalahy atao amin'ny tany dia izay telo mianaka atao izay telo mianaka amin'ny rahavavy eto ambony fandriana. Ny anankiroa batabata entany no manao porte. Faravavy zao any amin'ny 123 mandoa kolazy manofa izay. 5 alina zao nefa tranonay. Vao maraina dia mahaketany Madame Anita mikarakara ny entana amidy. Lasopy mangazy moa no tena amidiny ary io no tena mba azahoany kely rehefa mandeha iny ny tsena. Ny za amin'ny 5 sasany fo efa manomana maka entana amidy eto. Entana alaiko eny mangahazy dia karaoty, poireau, tovakena anaovana lasopy mangahazo. Etsy amin'ny hotely Voninkazo. Ilay lasopy mangahazo no tena entana tena mandeha eto amiko. Kilao zao io. Eo an-tsena ihany Madame Anita no mahandro ny sakafon'izy mianakavy kely amin'ny atoandro, izay misy no hohanina hoy izy, ary matetika aza dia indray ihany no mba mihinana ao anatin'ny tontolo andro. Eto izay no mahandro sakafo atoandro raha ho atoandro. Dia amin'ny hariva efa mba anjahoan'ilay zanako ilay sakafonay amin'ny hariva. Dia indray ny laokanay anana, legioma, izay foana izany matetika mivezivezy kely aminay. Izao na indray mandeha rehefa tsy hita intsony na sakafo raha hoe tsy ho izy izay amin'ny fiainana miakatra dia tena tsy mihinana mihitsy na tontolo andro. Tsy afabela fa tahaka ny olona rehetra mizaka ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahasarotan'ny fiainana eto Madagasikara ihany koa i Madame Anita. Fiainana izao efa niakatra dia niakatra na vidim-bary ara efa tena niakatra. Tena miakatra. Ila tsy voavidy intsony na vary raika poaka ary ianao efa ila tsy hahita intsony amin'izao fiainana izao. Fa miakatra dia miakatra ny vidim-piainana. Fa fiainana efa sarotra fa vola ilay fitadiavana. Ilay fitadiavana izany efa lasa ny sarotra. Ilay vola mihitsy ny tsisy. Etsy andanin'izay ihany koa moa ny fisian'ny rano miakatra ny trano rehefa fahavaratra ka manimba ireo entana kely eo an-tokantrano ao. Rano be mihitsy ato aminay lavo mora. Tsy tena simba mihitsy ny entana na ireo lambalamba kelinay ireo ara dia lohan'ilay ranon'orana. Ny indraindray atseto ny rano indraindray. Tsy mora tokoa ny fiainana eto Madagasikara fa mizaka ny tseran'ny aina ireo malagasy. Iza tokoa moa no antenaina hamonjy fa samy manao izay mahavelona azy iny ny tsirairay. Ny tena fiainandra malagasy.